Ya nanapa-kevitra moa aho tsy maintsy anao anty direct ity androany eto ampanomboana tompoko dia fifaliana ho aho no miarahaba antsika vahoaka malagasy tsy vaky volo na ireo indrindrandrindra ianareo mpanaraka ny page sy tena randrena solony aiko na atsika ao Madagasikara izany na ho atsika rehetra maneran'izao tontolo izao. Tsy any Madagasikara moa ny tenako amin'izao fotoana izao fa mikarakara ny asako maha président confédération africaine ny tenako. Nisy ny conseil des ministres nataony taretiny Ngahy Anjenerina Rajoelina nandeha mivantana tamin'ny T20 Mai. Tsy resaka vary sy ny raha aloha androany fa iresaka momba ny base toliara. Raha tsika le teny Ngahy Anjenerina Rajoelina momba ny ampy nanapahany hevitra nanokafana an'io base toliara io ao Toliara de resaka vola 180 millions de dollars. Raha tsika ny 180 millions de dollars. 180 millions de dollars ny tombana ny etra hiditra amin'ny Madagasikara. Raha hiteny azy hoe Ambatovy, raha hiteny any QMM, fantatrareo tsara hoe izy nanasoniana zany fa ny etra folo taona raisitsika amin'ny QMM na Ambatovy, raisitsika herintaona amin'ity base toliara ity. Dia amin'ity orinasa base toliara ity mbola tsy hanomboka akory ny tetikasa efa azo 80 millions de dollars tsika. Anaovana inona? Anaovana sekoly, anaovana hitondrana rano fisotro madio, hitondrana herinaratra, anaovana hôpitaly, anaovana asa, fampianarana asa ho an'ireo olona rehetrarehetra. Zany le fanovana apetrafiky fa akoatran'izay isa taona dia misy 4 millions de dollars na 20 milliards ariary isa taona alohan'ny orinasa anaovana asa ara-tsosialy eo amin'le tanàna. Zay ny antony nanapahany Ngahy Anjenerina Rajoelina hevitra hoe 180 millions de dollars. Fa inona kosa ray tompoko ny nahatonga ny Ngahy Andriamatoa président Ratsiraka nandany fotoana nanao étude impact environnemental ary nijery hoe inona no voka-dratsiny ity société base toliara ty. Zavatra teneny hoe mahafaty io mety haparary atsika vaoaka ny Toliara. Raha atsika koa ny teny momba nyty fasy mainty any Toliara ndresaka atao zareo dia andresy lahatra ozy hoe ozy ny olona hoe ka zay ny teo io fasy mainty io teo amin'ny tany misy anay tsy narary zay sy tsy maty zay dia ozy le tsy manina tenena niarany colonel Fanapera ny namako iny olona tao ambany fiadiko reny. Ozy hoe marina zany izy mbola tao anatin'ny kivitany teo ane tsy namparary tsy nafaty anareo fa izy mivoaka eo io ny problème. Raha isika mivory eto zao misy enimpolo tsika eto zao izy raha samy mamoaka ny zavatra ao an-kibony sy tafajary eto tsika samy mivoaka daholo. 9 taona zay nanao étude impact environnemental. Ny problème mipetraka dia izao alain'ny olona le fasika alaindry zareo dia raisiny le ilmenita miverina concentré fa tsy miparitaka ohatran'ny taloha ny monazite zay radioactif, misy radioactivité ao, mety misy uranium 238 ao. Zany zavatra zany hitondra leucémie, hitondra cancer ho an'ny fort-dauphin ary mety hitondra an'izany amin'ny Toliara raha tsy mitandrina. Misy loza mitatao anjaran'ny olona
mahiratra mahatsiaro tena tia tanindrazana milaza hoe tandremo fa misy an'izao, tandremo fa misy an'izao, zay le izy. Entsika tsara président anankiroa mitantana ty firenena ty samy hafa amin'ny fanapahan-kevitra. Za olombelona isika, tsisy rehefa tonga ny tsy mety zay na ny aretina zay na zavatra hafaty zay. Tadidiko tsara fotoana farany ny fandozanay tamin'ny mamako, raha misy olona tena akaiky ny foko anisan'ny mamako, dadako, izy roa samy natsehako ny fotoana farany nisarahanay mombandrak'izay. Fa za miresaka amin'ny dokotera teo hoe zay zavatra ilainy dokotera vonona mba hisauveko fiainan'ny dadako, fiainan'ny mamako. Itenenako hoe na 180 millions de dollars io na volany Elon Musk rehetra 400 milliards de dollars io arotsaka eo rehefa tsy mety le izy de tsy mety le izy. Resaka fahasalamana, laboratoire nampiasaitsika na ny manam-pahaizana zay nijery akaikin'izay resaka fahasalamana zay. Tamin'ny voalohany izy nanda hoe tsy azo atao ny mitsanjaka an'io fa mety habarary na hafaty ny vahoaka azy monina io ihany no niteny hoe azo atao indray le izy. Tsy haiko hoe resaka kolokolo e sa resaka tsy kolokolo. Zay zany zavatra tiako hambara voalohany hoe mba savy nga ingénieur radio ny eno ny resaky ny président Ratsiraka iny ka alomina nambany hevitra mba nandeha izy naka an'ireny international, cabinet international mijery manokana nanao étude atao azo adinona fa étude de pacte environnemental rehetra mifanotra amin'ny teny ministre teo risque ary high risque ary manana an'izany isika. Ary ianao ndre mato ministre ne mahafantatra an'izany risque io ary high risque. Compagnie nanao an'izany boky ohatran'izao novakinay ko izy ahako hoe aza lolovina fiainan'ny vahoaka malagasy fa na de vola 400 milliards de dollars ka afaty anay io de tsy mety zay. Zay no zavatra anankiray. Zavatra faharoa no resahantsika de resaka poro. Zay na zay andriamantoa da hoe notsika ny teny momba ny poro. Ny tetikasa dia nanapa-kevitra tsy mampiasa ny porny Toliara amin'izao fa anao kosa jeté aty avaratry ny tanàna ny Toliara. Intsika tsara iny teny momba ovina izahay tao a Toliara zaraky ny Toliara ny teny fa porny Toliara io nampiasay. Zay ny tsy niteny an'izany fa maninona ianao no miinvente zavatra tsy niteneninay mba hampandainga anao tsy nitenenana ny andaboy. Zay rentsika tsara vao betibety alefa sur vidéo mikasika ny andaboy no teneninay. Io zany salama hoe Dubai ny Toliara. Io no plage irery ihany sisa ho an'ny vahoaka ny Toliara, ho an'ny district ny Toliara. Io no omenareo anty compagnie américaine ty zay ipetraka eo. Io irery ihany sisa raha resaka poro zany. Ka eto tsika tsy fandainga andriamato ministra fa ianao miteny hoe poro non aza mba disona ny teninay io hoe mba Dubainay zay ny tenenako ny hoe ny an'ny sasany nanamboarana miami ny anay naturel mihitsy ny Dubainay. Io no omenany resaka lalana tao jeretsika koa ny tenin'andriamato ministra momba ny
lalana. Tsy manelingelina ihany koa ny fitaterana amin'ny lalam-pirenena fahasivy a, fa hisy lalana manokana hitaterana an'ireo vokatra ireo zany. Andriamato ministra, oviana indray zahay no niteny hoe RNF. Zahay tsy niteny RNF mihitsy, fa ity base tuliara ty de mazava ho azy fa tsy hanao lalana izy ary handeha hamakivaky tanàna ny tuliara. Zay nitenentsika tamin'ny vidéo teo aloha iny, hamakivaky ny tanàna ny tuliara. De any avaratsy ny tuliara. Tuliara zany raha ny avaratsy izy tsy tuliara. Fokotany efatra be zao no andalovan'io camion. Raha ny avaratsy izy tsy tuliara aminao, Andriamato ministra zany. Manino tonga de raha enao eo anatin'ny carte ny tuliara hoe tsy tuliara tsony nareo quartier rehetra aty avaratsy reo. Manomboka vao miala avy ana Belalanda fa quartier ny tuliara, Andriamato ministra. Ino mandeha mitetezana iny tuliara, mitsofoka ao iny fa tuliara, miditra tuliara dôla jusqu'à quartier anakefatra ho any. No handalovanyio camion io. Ary lalanay rehefa ianga ao tuliara izahay handeha any amin'ny any Amangily na any raha, reo ny lalanay. De monsieur le ministre, rehefa tsy mety kosa rezy de baza mba mandainga tsy resaka lalanay RN9 fotsy fa mandalo ao amin'ny quartier efatra 10% ny tuliarany zany. Ary zahay rehetra 41 fokotany 41 fokotany reto ane aoka mba ho fatatsika fa manana mivezivezy ao amin'io tanàna kely io. Ka zay no itenenako za mandaigna Andriamato ministra fa miditra mamakivaky ny tanàna ny tuliara io camion io. Ary niteninareo 160 ino mano 10 tonnes fa 90 tonnes. Zakanao ve 90 tonnes zany? Rehefa misy rehefa tonga ry sambo fa misy oladala eto tous les 15 minutes ny teneninareo zany gany teny an'izany. Masamy teny anao tsy miteny tous les 15 minutes sa adala reo société reo de avelavela mipetraka eo tous les 15 minutes no hitaterana le no ananovany retour voasoratra zany. Andriamato ministra, fa aza mandainga mivaoaka malagasy ianao, aza mandainga amin'ny ngay radio koa ianao. Resaka toerana angambany mazava ho azy aleoloha alefatsika ny vidéo nilazaina hoe le toerana ho izy izy any amin'ny toeram-pitrandrahana koa dia tsy misy tanàna, tsy misy tanàna ao anatin'ny toerana hitrandrahana fa toerana zay lavitry ny tanàna. Raha ohatra hoe mihoatra amin'ny tanàna ny ranobe ohatra dia any amin'ny 6 kilometatra 10 kilometatra miala ny tanàna ny ranobe. Ny tanàna akaiky indrindra zany dia eo amin'ny 2 kilometatra sasany eo any avaratry ny fitrandrahana. Ary ny forêt Mikea dia tsy eo amin'ny toeram-pitrandrahana io fa any amin'ny 20 kilometatra mbola any avaratry ny toerana hitrandrahana ka esorina ny aya. Ary misy koa moa ny milaza vaovao tsy marina eo anivon'ny tambajotra isan-karazany fa tsy eo amin'ny forêt Mikea mihitsy ny anaovana ny fitrandrahana fa ty atsimo 20 kilometatra ty atsimo ny forêt Mikea. Ary lavitry ny tanàna misy ny ponina zany. Tsika tsara zavatra lazainay Andriamato ministra. Ianao Andriamato ministra, ianao tsy avy tuliara, tsy hainao akory hoe inona tuliara. Tsy azo sarana amin'ny tuliara zanao hoe Mangila, Ifaty, tuliara ohatra ny tanàna ray. Ary rehefa mba tenao vakansy aty aminay nareo na olona avy any andafy dia matetika tsy tuliara vily no ampiatsaranareo. Samanao mandeha Mangila nareo, Mangila 40 kilometre miarany tuliara. Donc zany 4 kilometre sisa tonga ao amin'ny tanàna io ao amin'io raha.
latsaky ny 10 kilomètre aza mifandainga atsika raha avy eo mangily fa azarahana le lalana fa atao refeso vol d'oiseau mihitsy le izy latsaky dika zany ve de sahanareo hoe hisy helo fa mbola azavaiko io helo rehefa avy eo ho hadina hisy camion 180 hisy camion benare hiasa ao anatin'izany zavatra zany de miteny anao hoe tsy forenike forenike sa monsieur le ministre aza mifandainga atsika ianao hoe malala zany no zahay ala 3000 hectare parka New York io azotsika atao hoe maka hazo anakiray na vato anakiray tsy azo atao io zany tanàna misy anay io Mangily Ifady Tulare io de io no alanay ny tanàna dehibe rehetra isina ala de io no alanay 3000 hectare alainareo inareo miteny hoe tsy mandeha ny énergie tsy mandeha zao tsy mandeha zao de azafady andriamato ministre ala iainanay eo io 3000 hectare so de teny koa anao tsy ala le izy en plus le ala ao baobab zany compagnie américane zay manaraka lalàna international tsy afaky izy tsy afaky io eto tsika typena baobab 5 types de baobab misy eto Madagascar tsy misy fazana zao to zao 5 types de baobab misy amin'ny toerana tsy misy manerana Madagascar ary tsy misy mandeha zao to zao tsy vitany hoe ala le izy fa ala zay zavatra tsy hita mihitsy mandeha zao to zao aza maivanina zany andriamato ministra miaratsiny aminao aza maivanina izany zavatra ya resaka lavaka oui arahantsika koa tenin'andriamato ministra momba ny hoe resaka inona moa izy teo resaka helo enina isanjatony ny ao anatin'le tany ihany no misy an'le akora fa ny 450 isanjato zany dia tany tsy hiala teo noho izany tsy marina ny filazana fa isy lavaka goavana ohatra ny elo eo reo fa vita ny fitrandrahana fa averina atotofana ihany zany miverina eny amin'le tany nanaovana nakana an'le akora ny 450 isanjato de tonga de mandeha zany ny réhabilitation environnementale. Andriamato ministra, ny fitsandrahana fasimainty tompoko raha ny ala zay kapaitsika dia 3000 hectares dikan'izay zany 67 hectares eo ataotsika fois 50 zay vao mitovy am'izany fois 50 eo mangilany zany aza tenenina monsieur le ministre aza mifandainga atsika lavitra refeso vol d'oiseau io reo iainanay daholo eo amin'ny tanàna iainanay io zavatra tsy lavitra de teninao amiko hoe tsy 60 entre 40 à 60 mètres ny lavaka ataonao sala my piscine de ny angezany zay 3000 hectares zay tsy zany ve zavatra ataonareo raha inao hoe 10% na 15% ny akora ao na alainareo oentinareo any tsy hena koa ve ny naontotofanareo tsy hena de ambarao amiko hoe rehefa miakatra ny ranomasina filmetre koa fatatsika zany filmetre rehefa miakatra koa ny rano satria mandritra ny taona midina sy miakatra ny riaka ka raha vao tafiditra eo satria ihena ny tany ety ihena ny ety raha vao misy lalana fotsiny ndraiky andro any tafiditra eo de ahoana ny fiafaran'izay zany mandritra 30 taona ianao 90 tonnes tous les 15 minutes no zavatra halaila ao mandritra ny 30 taona ary tsy maintsy hotohizanareo ndray io jusqu'à 4 taona zay zavatra zay nefa eo amin'ny tanàna eo fotsiny anaovanareo an'izay de mieritreritra tsika hoe normal zany raha lavitra tany io ok fa zany 10 kilomètre eo amin'ny ala eo tsy mety zany fantatsika mitombony isampony misy olona mipetraka koa za tany misy any monsieur le ministre misy olona mipetraka ao misy fasana manina fidanareo dolo fasanare misy olona mipetraka ao misy fasana ao misy fambolena ao tany
iko resaka rano tsika mijaly rano eto Madagasikara, mijaly rano tanàna mafana Tuileries tsy vitan'izay raha 3000 hectares zay kapainao ny ala am'izay miakatra fanana io ary tsy zaka fanana Tuileries milo manao vakansy rehetra rehefa tsy mahazaka rano tsika tianay le reny rano tsika tianay le tena danger be satria tsy rano avy amin'ny orana kitianareo fa rano réserve ho an'ny taranaka tsika fara mandeha. Monsieur le ministre, teneno tsy kitianareo le rano réserve 60 mètres cubes par heure am'izao tsy misy rano zao rano farany madio indrindra ao viva madio indrindra any ambany tany afy iny farany rano madio teneno tsy madio indrindra le rano de ino olo tianareo vaoka fa io de tsy mety ino alaina misy fotoana hoe ho lasa maina zao tontolo zao tsisy orana de ino ampiasaina de ino alainareo mandritra 30 amby tao 600 mètres cubes teneno tsy 600 mètres cubes par heure koa teneno momba ny resaka asa zany aleo koa mba arahantsika koa ny video ty mandainga le misy ndao arahantsika le video momba ny asa ny fisinina tetika asa goavan'ohatry tony dia miteraka famoronana asa maro zay mety atratratra any amin'ny 5,000 any ny asa manodidina hoentin'ny tetika asa ary azo tombony manokana amin'izany moa zany ny ponina any Tuileries any fotony satria dia efa ny fanarahana ny anomezan-danja manokana any fotony ary efa voalaza koa zany ao anatin'ny lalàna ny fianarena kibony tany amin'ny 770 ny famezana tombony manokana ny any fotony ary raha jerena ny isan-jato ny piasa de tsy tokony ioatra ny 20 isan-jato ny mety hoe vahiny fa ny 20 isan-jato de tsy maintsy teratany avokoa aza mifandainga kosa re tompoko avoaya ny cahier de charge miteny an'izany rapitso fa tsisy zany 5 000 izy ianao ny tamin'ny androny base de gare dia 350 ary eo ambany eo miteny hoe tsy voatery olona avy eto Tuileries izy ka androany ianao mahita 5 000 anao ino firy camion raha iasa moa ino mandriamanto ministre camion no iasa eo camion firy zany ampiasa pour 5 000 personnes mba aza avao fa tsy hoe mody ho taritaritinareo fa ny asa very tompoko raha ny mpanjolo fotsiny fa 30 000 raha ireo hôtely rehetra reo hikatonareo tsisy olo-dala zao venandafika anao vakansy any amin'ny helo tsisy olo-dala zany avena Madagasikara rehetra io ao firenena Madagasikara tia ka handeha anao vakansy any amin'ny toerana anaovany hikatonareo hôtely reo firy mipiasa eo na hôtely io avao fa mihoatra an'izay 5 000 nao zay taoko itsika mba efanirika tsara fa nareo sady mamono no somary hitana de mbola mandainga no 5 000 mbola tsy base Tuileries akory ary fa niteny novainjareo foana rehefa takeko foana momba ny asa eo de eo resaka famboaran-dalana iny amboaran-dalana firy taona moa le izy rehefa vitan-dalanareo zany zay vorova koa zany olona zany ary resaka installation de aza mifandainga andriamato ministre fa ianao de anao io mihitsy ny teny mbola tsy vita cahier de charge ka 5 000 nitanao ta izy azafady amin'ny farany de za moa mbola hanao video manokana de hanao conférence de presse koa any New York anoherako an'ity base Tuileries ty satria société boursier io ary ny zavatra tena nampalahelo aho de le fiainan'ny vahoaka malagasy fiainan'ny indrindra fa isika Tuileries zany lasa enjeu am'ty zavatra ty vonekeny conseil des ministres ny fanafahana ny suspension iny dia nanao fanarahana zay taritiny ngay ingénieur radio niaraka tamity
orinasa amerikanina ty. Mba fantatsika moa le communication nataony orinasa io tsy maintsy avoakako aminareo zany fa zavatra anankiray ihany tiako tenena aminareo. Niakatra plus de 6% ny bourse ny orinasa raha vao nisy fanarana zay taridiny ngay anjy ny radio. Ina ny antony? Anisa point anankiray ta anatin'ny communication nalefa tamin'ny bourse rehetra le itenenana hoe vonona ny fanjakana malagasy hanova lalàna. Tonga fotoana iresantsika zany satria tsy maintsy atao koa conférence de presse io à New York ary iresahako am'ireo sénateur volany teo reo momba ty raharaha ny base tuliara izay mamotika ny environnement, mamotika ary tsy mirespecte ny lalàna misy aty Madagasikara izay tsy ekeny lalàna amerikana. Izay indrinda mihitsy no nahatonga iteny hoe tsy maintsy hiady aho hatramy fara. De sahatsika va itena hanova ny lalàna isika zay lalàna rehetra mety manembatrembana an'io ary ny teny mihitsy le raga iny hoe mitantana an'ity orinasa ty hoe depuis miainako io mbola tsy nisy contrat ohatra zany ary zavatra tsara ohatran'io zavatra hafaty atsika tsara amizareo satria ny fitondram-panjakana misy teny vonanova lalàna vona aseoko atsika amin'ny fotoana mahamety azy satria ao anatin'ny asa ty andafy aho io momba nyty amin'ny asako amin'ny Union africaine des judo ty de tsy maintsy aseoko atsika taritako ny saitrika vaoaka malagasy hoe mampalahelo fa lasa lolovo natao jeu de mots le izy zavatsy nitenentsika resaka porotsika poro io mody atao hanao poro vaovao sy nitenentsika reniny fo hanao la non tsy aniny resaka ka izay no itenenako amitsika hoe tsy mety aminay io raha sa fotsiny nareo toerinareo iny resaka iny ngay izy moa ty président Ratsiraka de prouvevo aminay malagasy akao mihitsy ny hoe cabinet maleo tena mihitsy handeha hanao étude an'io fa tsy mahafaty io na mahafaty io ka de zay resaka fohifohy zany koa momba iresaka maromaro amy lehibe mpanohatra momba niny conseil des ministres iny satria adidiko ary raisiko andraikitra ny tsy maintsy mitondra fanazavana amitsika indrindrindra amy resaka ekonomia de ny vahaolana avy aty amiko koa tsy maintsy apetra zay no tenena koa le vahaolana maharitra ny tokony hipetra hamahana ny olana rehetra fa tsapa zao fa vahaolana oentiny izao fitonana zao de tsy mamaolana profon'izany tsy voava resaka délestage tsy voava resaka rano tsy voava resaka fisondrotan'ny vidim-piainana zay mbola tsy mety voazavaiko atoaly sotra to.